sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Jereo ry Andriamanitra mpanao soanay, todio ny tavan'i Kristy zanakao, andro ray ao ankianjanao dia tsara no ny arivo lavitranao. Salamo 3:20. Mbala tsara be atsika jiaby zay magnaraka ty radio mamitsika ty dia ny radio Fagniry. Arabegny tratran'ny tia lahady 20 amin'ny alahady tsotra mandavantaogno izay andalignantsika ny finoagnantsika agnamafisagna izegny finoagna ivelomantsika amin'ny andavanandrom-piainagnatsika zegny. Amezan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'ny herignandra 20 ty dia ny hoe tolona ambony vatolampy ny fiainagna izay manao tany tsy vinitra no vakiloha. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika niany ny famelabelaragna zegny loha hevitra zegny arahiny fampianaran'ny archevêque. Boky Jeremia mpaminany. Tamin'ny andro nanaovana fahirano an Jerosalema dia niteny tamin'ny Sedesiasa mpanjaka ireo lehibe ny tanan Jeremia tao amin'ny kianjan'ny tranomaizina nanao hoe: aoka ho vonoina io lehilahy io fa mampiravoravo tanana ny lehilahy mpiady sisa teo an-tanàna mba amin'ny vahoaka rehetra izy amin'ny teny lazainy aminy. Fa tsy mba mitady izay hahasoa ity vahoaka ty io lehilahy io fa izay hampididoza aminy ihany. Ka hoy Sedesiasa mpanjaka: anananareo fahefana izy, fa ny mpanjaka tsy manana fahefana na inona hisakanana anareo. Dia noraisiny izy ireo i Jeremia ka nampidininy tao andavaky Melikiasa zanak'Andriana ao ankianjan'ny fiambenana. Mahazaka no nampidinana an Jeremia tao andavaka izay tsy nisy rano fa fotaka ihany. Ka nilentika tanaty fotaka i Jeremia dia nivoaka avy tao antranon'ny mpanjaka i Abdemelek ka niteny tamin'ny mpanjaka nanao hoe: ry mpanjaka tompo, ratsy nataon'ireo olona reo tamin'ny tondrany toy izany an Jeremia mpaminany, fa nampidininy ao andavaka izy ho faty mosary ao ihany izy, satria tsy misy mofo intsony eto an-tanàna. Dia nanome teny any Abdemelek Etiopiana sy mpanjaka nanao hoe: mangala olona 30 lahy etoana iaraka aminao
ka ampakaro i Jeremia mpaminany avy ao andavaka dia ny mbola tsy maty izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny Tompo manavaka azy amin'ny andro fahoriana. Ny Tompo miangona sy mahavelo sambatra azy, sy mahafoy eo amin'ny ady sy ny fota mandrevo. Oninahitra ny oniray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Takany teo aloha sy ankehitriny sy mandrakizay amen. Raika, avela ny elony, fa tsy fantany izay ataony. Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina avana, no isika voadididiny. Ry kristianina avana, no isika voadidiny vavolombelona zavitany, dia oka isika hanesitra ny zavatra rehetra mitambesatra amintsika sy ny fahotana izay nanarona antsika, ary iazakazaka ampaharetana amin'izao fifanalana azakazaka naroso ataontsika izao, mibanjina ani Jesoa filohany sy mpanefa andavany ny antsakany ny finoana, izay nahazo ny fidy ny afaliana natao teo anoloany. Nefa naleony niaritra ny azo fijaliana sy tsy nitandro enatra koa, ary efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra. Evero, fa niaritra ny famelezana mafy na fitsiko ny mpanota taminy izy, mba tsy ho ketraky ny fanarian-toky ianareo. Ianareo tsy mbola niady nanohitra ny ota hatramin'ny fahalatsahany ranareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina ny soratan'ny Masindalika ao amin'ny toko faha 12. Tamin'ny zany andro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tonga anipiafo eto ambony tany aho, ka akory ty faniriko mba irehetan'izany sahady? Ary manana batemy agnanaovagna batemy ahy koa aho, ka ory manao ahoana aho ambara-patanteraka izany? Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana eto an-tany aho? Tsia ho izao aminareo, fa fampisarahana haza. Satria atramizao raha ologno 5 antragno araiky, dia ifanao andagniny, ka ifanohitry ny 3 amin'ny 2, ary ny 2 amin'ny 3. Ny ray amin'ny zanany lahy, ary ny zanaka lahy amin'ny reny,
ny reniny amin'ny zanany vavy ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ny rafozam-bavy amin'ny vinantovavy ary ny vinantovavy amin'ny rafozany vavy. Masina ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana tamin'ny 15 août isika no nibanjina any Masin'ny Maria nampakarina any an-danitra vatana sy fanahy. Ray raha amintsika reniny eglizy ary manapirofo fa ho an'izay miombona amin' Jesoa dia izay koa no anjara-piafarany ary izay ny vocation sika no ariana sika olo raika ao amin'Andriamanitra. Ary dia izay maha olo raika sika zay dia tsinona fa ao amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia izay no maha kristianina sika, kristy mpiarabelona. Amin'izao alahady 720 mandavataona izao dia tombo fanohitra amin'izay no ambaran'ireo vakiteny, kanefa azo lazaina ihany koa nefa fa izay ny fiainantsika. Matetika isika no manambara fa sy tany malemy anorena mpangady ny finoana fa tany lona ka esan'Andriamanitra ka mampamokatra ary averimberitsika matetika fa ady amin'ny rasy ny fiainasika, fa kosa mifampizoroana ny tsara ary ny soa no entintsika mandresy ny rasy. Ady sady dia ho isika dia mavesatra sarotra nefa ny tanjona dia makany amin'ny fiainana. Ka izay indrindra ihany koa no ambarany ireo vakiteny telo androany amin'izao alahady 20 mandavataona zao, ary manampy isika zany andalina ny finoansika ametraka tsara n'izay finoana izay, satria naverimberitsika matetika fa izao mandavataona izao dia fandaliana mpinoana. Ary indrindraindrindra amin'izao sika tena ao anatin'izao taona ny misiona izao, zany hoe anirahana atsika vita batemy aho ka iraina, zany hoe EOV eglizy olona velona manorina eglizy tranon'Andriamanitra, ilay tranoben'Andriamanitra dia ilay fanjakan'Andriamanitra, fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay no mahatonga atsika ho génération mpanorina tsy mandeha ho azy zay fa mila n'izay fandaliana mpinoana izay. Ary dia izay izao taona ny misiona zao ka idirasika tokoa amin'izay fankalazana ny congrès eucharistika zay, ka andalianasika ny anjara toerany ny eucharistia eo amin'ny fiainantsika. Ka izay indrindra tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako hoy Jesoa ao amin'ny evanjeliny renesika. Ka i Jeremia mpaminany enosika mivakiteny voalohany fa sarotra zay asa mampaminany izay, zany hoe ny fanambarana ny sitrak'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ary dia fantatra sika fa seke ny hevitra n'izao tontolo zao, ny hevitry Kristy eo anivon'izao tontolo zao sika fa sy anisan'izao tontolo zao. Ary dia izay no nitranga tamin'ny Jeremia mpaminany, ary dia voenzika izy ary azagaga isika zany raha mijoro ampanjakany raha misinitsiny, zany hoe mampanjakany Kristy. Zay le fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, zay le fanorenana ETA eglizy tranoben'Andriamanitra. Ary zay no maha génération mpanorina sika, ary zay no maha EOV eglizy olona velona sika. Dia hitasika no nanjoa any Jeremia mpaminany. Ary dia fantatra sika ny tantarany Victoire Somanarivo zay
anisany ankalazaisika amin'izao fotoana izao ary dia manomana antsika amin'ny fiavian'ny papa ilay mpamafy fanantenana sy fiadanana sy moramora izay ary dia sekeny izao tontolo izao ary ireny nefa araky ny tanisaitsika no vavolombelona zavotany voalaza ny mpanoratra ny taratasiny Hebrio ao amin'ny vakiteny 2 ka na dia mety ho mafy aza ny sedra na dia ho sarotra aza zay fijoroana ho vavolombelona izay dia manana an'ireo vavolombelona isika ka sy hoe miazakazaka sy fantatra ny tanjona ho tratrarina sika fa ho indrindra ny mpanoratra ny taratasiny Hebrio hiazakazaka ampaharetana amin'izao fifanalana azakazaka naroso ataosika izao isika ka mahatoky ary isika satria mibanjina ny Jesoa filoha sy azo lazaina fa fototra ny finoansika ka izay nahazo ny fidy afaliana nefa naleony ny aritra ny azo fijaliana sy nitondra ny henatra satria izay ny lalam-pamonjena sy hoe mitady fijaliana izy fa sy azo idifina izay noho isika ao amin'ny fahotana izay le mahatonga asika milaza hoe nanaiky ho fahotana izy na dia sy mpanota aza ka izay fidirany amin'izay no lala mitondra antsika amin'ny famonjena ka izay lalan'ny Kristy no tsy maintsy lalana antsika ihany koa ka na dia eo aza ny ireny dia fantatra asika fa nandresy izy ary dia izay no ambaran'ny Kristy ao amin'ny evanjely sy tonga hitondra fihavananao fa fampisarana zany hoe sy maintsy misy safidy atao eo anatrehany Kristy anaraka ny Kristy ve isika sa anaraka an'izao tontolo izao ka ny force ho asika zany dia ny fifikirasika amin'ny Kristy ka izay indrindra ny anjara toerany Eukaristia izay ho ankalazaisika amin'ny zao fahazataonany fete zao ny Eukaristia zany no sakafo mamelona asika ary ireny ihany koa no ahafahasika miatrika any fiainana ary dia izay ihany koa no antitra terisika matetika nylay hoe chapelle mobile ho isika zany hoe fandalinasika ny mystère mpamonjenasika ny fanaovasika eo anivon'ny fianakaviana ny chapelet ary fahatelo ny fandalianansika ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra izay fanilo ny fiainansika ka amin'izay dia ireo no toko telo manampy asika hiroso lalindalina kohatrany amin'izay fivelomansika ny EEV asika ka hatonga asika ho mpanorona ETA ary dia ho taranaka mpanorona tokoa isika eo amin'ny fiainansika ka na dia misy aza fifanonerana na dia misy aza araka ny voalazan'ny evanjely ady mety misy ny fampisarahana dia ny safidinao zany no mipetraka iza no eo anivon'ny fiainanao ary iza nivon'ny fiainanao raha i Kristy dia fataro ary fa sy maintsy miroso amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra ianao ary dia izay ny fotom-pampianarana amin'izao alahady 20 mandavataona ka andalinasika ny finoansika ka hatonga asika hatrany hatrany ho katolika mandalina ny finoansika ka ametrahasika n'izay hoe Eukaristia izay oloharano sy fototra ny fiainatsika zany hoe ao isika no manovo ny force ny angovo rehetrarehetra ary ao ihany koa isika no miroso ary zay midikany miroso eo amin'ny fiainana ary zay no dikany hoe hitantana ny diansika ny Kristy zany hoe ao amintsika
ny angovo rehetrarehetra sy ny force rehetrarehetra hoentsika eo amin'ny fiainana, ka na dia misy aza ny manarasy isika tahaka ny izay niseho tamin'ny Jeremia amin'ny vakiteny voalohany, dia fataro fa sy ireo no akivy isika, fa ireny kosa aza no manapirofo fa ao amin'ny Kristy isika miray aina amin'ny Kristy tahaka n'ireo vavolombelona zavotany araka ny voalazany ny mpanoratra ny taratasy ny Hébreo. Zany hoe critère osika, na dia sy averiko indray na dia sy tadiavina aza izay, dia izay no critère matetika isika hoe ahoana ny ahafantarana fa mivelona ny finoako aho raha hitany izao tontolo izao ary toerina izao tontolo izao. Zay le fisaraham-bazana ambaran'ny evanjely, zay le lazain'i Jesosy hoe sy hitondra fiadananao, sy hitondra fihavananao, fa afo fampisarahana. Zany hoe anambarana ny safidy eo amin'ny fiainana, anambarana ny fizoroana fa i Kristy no fiainana. Zay ny hoe kristianao, ary dia kristianina mizara ny finoana, sy fanilikilina izany sanatria, ary dia averimberina sy kristianina zay manilikilika izay, fa izao tontolo izao no manilikilika tahaka ny nataony tamin'ny Kristy, kanefa sy izay ny tanjona hitasika zany amin'ny tantaran'ireo olo-masina ao Victoire Rasomanarivo zay irisika mba ho lasa olo-masina, ao Lucien Botovoasoa zay irisika ihany koa ho lasa olo-masina, ao frère Raphaël Rafinga. Fantatra sika ny tantaran'ireo rehetrareo fa ny tena zava-dehibe ary kristianina havana sy mitady ady, fa ady amin'ny rasy ary dia makany amin'ny tsara, ka ny ampiombony no tadiavisika fa sy ny fisarasarahana, ary ny marina no maha-olona afaka asika, ary ny fitiavana anasoavasika ny be sy ny maro no lalam-piainansika. Ry Jesoa zokinay io sy fahasambarana zay araky ny fiheverany zao tontolo zao no nampanantenanao anay, fa kosa fiainana ao aminao, ka na dia eo aza ny fahoriana zay sy maintsy heretana, na dia eo aza ny fanenjehana sy maintsy etrehana, dia ampianarinao izahay isikitra aminao mandrakariva, satria ianao nandresy ny rasy, ka izay ihany koa no lalam-piainanay. Ady sady dia tokoa ny fiainana ry Jesoa, ka raha tonga tetỳ tany ianao dia fantatray fa sy ny fisarahana araka ny voalazanao amin'ny evanjely no tanjona fa ny fiadanana zay mampiombona, ary fiadanana ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny rariny sy ny hisiny, ao anatin'ny tena fihavanana marina. Koa ampio ary zahay ho tena ho vavolombelonao tokoa, ho tena eglizy olona velona EEV apôstôly, ny fiadanana sy ny fanantenana, ka amin'izao taona ny mission iraka izao ho apôstôly tokoa ne zahay, ho iraka mampizoro an'izay ETA zay, eglizy tranon'Andriamanitra, lay tranoben'Andriamanitra, dia sinona fa lay fanjakan'Andriamanitra eo anivonay, zay fanjakan'ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fiadanana, ka amin'izay dia tena ho génération mpanorona tokoa zahay, ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka ho tena fahazavana sy fanasina tokoa izahay, ary dia anjaka eto aminay tokoa ny fiadananao sy ny fahamarinanao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amintsika tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.